mifandray ampoa amin'ny tanàna ny Fianarantsoa ny filoha Andry Rajoelina. Teto no toerana nanaovany asa soa voalohany fony fahakeliny. Fianarantsoa dia fianarana soa, fianarana manao soa, fianarana soa, fianarana zavatra tsara. Eto amin'ity renivohitry ny Fianarantsoa dia manamarika ho ia satria maro ny religiosy manao iraka eto Fianarantsoa. Eto dia te-hilaza aminao fa za dia nanana renibe izay tena mpanao asa soa teto amin'ity Fianarantsoa ity. Mitaiza zazak'amboto izy teria zorozorony. Ary tamin'ny andron'ny fahakely dia teto aho no nianatra nanao asa soa voalohany. Satria izao niaraka tamin'io renibe akio nakany amin'ny fonjany Akafondrano misara sakafo tamin'ny olona voafonja. Dia tamin'izany fotoana izany dia efa nahatsapa hoe mila manasoa ny mpiarabelona, mila manasoa ny olom-pirenena. Ary niatongavako eto androany dia afaka tanteraka satria ny antony maro ny zavatra napetraka, naorona, natsangana, apetraka sy nasoavana ho anareo vao mety Fianarantsoa tompoklasy tompokivavy. No tany sainy teto ny fahavitan'ny hopitaly Manarapenitra, ny trano mora, ny lalana ho Ankofafa, ny trano finainan'ny mpianatry ny Oniversité Anandrainjato ary ny fametrana ny vady fototry ny stady ao Ampasim-Bazaha. Naveriny teto fa rehefa manangana izy dia ny tsara indrindra no atolony. Za tsy mba tiako ny mampanantena, tsy mba tiako ny manao kabary, fa za rehefa miteny dia tsy maintsy fitaina zay anahy. Ny président anareo dia rehefa manao dia tena manao. Rehefa manome dia tena manome. Tsy mba manome tapany fa manome ambonadiny. Hitako fa be tanora tokoa eto Fianarantsoa. Zay ny ianareo président tanora toy ianareo. Eritreretra toy ianareo. Misaintsaina toy ianareo ary mafanabe koa zavatra ilainareo. Teo amin'ny resaka politika kosa no mafisiny teto Fianarantsoa fa ao anatin'ny fifanomezan-tanana no ahafahana manorina Madagasikara vaovao. Lalana andehanantsika ankehitriny dia lalana tena sarotra satria eo amin'ny kion-dalana isika. Satria dia zao ny mpitondra dia miezaka ny mandamina. Fa ny mpanao politika dia miezaka ny manakorotana. Ny mpitondra na ny filohanareo dia miezaka ny manangana sy ny manorina. Fa ao kosa ny tsy mieritreritra afa-tsy ny andrava sy ny androtana. Tsika dia mikasaka trano ny fahazavana. Fa ao kosa ny sasany dia tsy mieritreritra afa-tsy ny aizina. Tsy afaka manorina firenena vaovao tsika ao anatin'ny fahakalana, ao anatin'ny fanaratsiana, ao anatin'ny fialonana ary ao anatin'ny fanenjehana. Fa ao anatin'ny firaisan-kina kosa, ao anatin'ny fifankatiavana, ao anatin'ny fanomezan-tanana, izany no ahafahantsika manorina firenena vaovao. Fa zavatra manahirana ankehitriny dia tsy noavin'ny Madagasikara intsony no resahana. Tsy noavin'ny mponina no resahana. Fa problème sy fahatarorana olona no resahana ankehitriny. Problème sy fahatarorana ny olona satria maro ireo candidat izay matahotra. Maro ireo candidat izay miorohoro. Satria tsy mahasaha mifaneraka amin'ny Andry Rajoelina satria fantany fa tsy maintsy ho lany filohan'ny Repoblika zavatra tokony ho resahana zao dia tsy ny problème n'olona intsony
moavy nareo tanora na koa ny fanatanjahantena. Za dia nampiseho teto Fianaratsoa fa afaka atao tsara ny manorina sy ny manangana. Za roandy amin'ny teny fa afaka atao tsara ny manao zavatra afaka folo hoe zato hoe mba hanana ny tsirairay avy trano fonenana. Mbola ezaka lavitezaka zany fa za dia mametraka amin'ny fanahy fa afaka ataontsika zany tompolasy tompovavy. Miangatahako aminao dia ampivo ahafahako manampy anao. Ampivo iaro amin'ny firenena ity. Ampivo iaro ny fiangonam-pirenentsika ary ampivo iaro ny malagasy tompolasy tompovavy. Ankatoko ny fankalazana ny iverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara izao, kabary miantso fitiavan-tanindrazana sy fahasarotam-piaro amin'ny fahafahana no namarana ny filoha Andry Rajoelina ny lahateniny. Ny fitiavana ny tanindrazana dia ohatra ny fitiavanao zanakao. Ny fitiavan zanak zany dia ny fiarovana azy. Zay no natonga anananao politika satria natsapa fa tokony maray andraikitra. Tokony manampy ny afo, tokony manampy ny mponina, tokony manampy anareo. Ny zavatra iriko amin'izao ankatoky ny fety pirenena izao dia hitanareo ny hira-pirenenantsika. Dia misy an'ilay hoe ry tanindrazanay malala ô, ry Madagasikara soa. Ny fitiavanay anao tsy miala fa ho anao doritoko. Izay fitiavanao zay, izay fitiavako amin'ny Madagasikara zay, dia iriko tsy hiala ao amponao satria raha ny tenako manokana dia ao am-poko isan'andro mitendro miaraka amin'ny foko ny fitiavana an'izany firenentsika zany, ny fitiavana ny Madagasikara tompolasy tompovavy. Noho izany dia iriko raha miteko ary raha tsy hiala ao ampon'ny malagasy tsirairay avy izany fitiavan-tanindrazana zany. Iriko raha mahatoky sy mahatoky ary mino ny hoavy mamiratra Madagasikara itsika tsirairay avy. Mino ve tsika fa mbola miratra hoavy n'ity Madagasikara ity tompolasy tompovavy? Afaka anao ny tananao raha ohatra ka mahatoky an'izany sy mino an'izany ianao. Raha mahatoky ny hoavy ny Madagasikara ianao dia mahatokisany Andry Rajoelina satria za dia iao anao, iao ny firenena mandrakizay sy mandrakariva tompolasy tompovavy. Tsy mitsahatra mino sy ny mahatoky ny tenako manokana fa mbola ho tafavoaka ary tsy maintsy ho tafavoaka ao anatin'ny olana ary tsy maintsy ho tafita i Madagasikara, tsy maintsy ho tafita isika rehetra, isika menakavy tompolasy tompovavy. Tsy maintsy mandresy isika ary zay ny tsiaraketsika indrindra ny faneriterena avy any ivelany ankehitriny. Satria za dia matsapa fa ny any mazavatra kely sisa tavelantsika ankehitriny dia ny fahafahana misafidy, ny fahafahana mifity, ny fahafahana manolotra ny lalana tokony izora ny mponina sy ny vahoaka malagasy. Ka izay fahafahana izay, zay no ny adivan'ireo ray aman-drenitsika. Tsara ho fantatsika efa niverana ny fahaleovantena dia tsy tamin'ny taona 1970 ihany. Fa talohan'izay efa 70 taona lasa izay, efa 20 taona, eny efa 100 taona mihitsy azy no efa niady ireo ray aman-drenitsika, niady mba hiverena zany fahaleovantena zany. Ka tsy itsika nay ankehitriny no hivarotra zany fahaleovantena zany, tsy avelantsika midy Madagasikara, tsy avelantsika midy ny fahaleovantena tompolasy tompovavy. Ny tena zava-dehibe indrindra amin'ny ady ataontsika dia niady amin'ny fahafahan'ny firenena, niady amin'ny fandrosoan'ny firenena. Ka zay ny teneniko anao hoe izao dia matoky anao fa anao koa matokisa dia ho tafity Madagasikara misaotra tompola mankasitraka tompovavy.